Elisabeth Elma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Décortiqueuse, motoculteur, scia chaîne, groupe électrogène, motopompe, Batmax. Ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Ny batterie Large Star. Kalitao iraisam-pirenena amin'ny vidiny tena mirary. Large Star vous présente Ny Vavao. Niondrika tamin'ny saraina ohatra nanoloana ny Benin mba reny Madagasikara ho maly tetsy Mahamasina nandritra ny andro voalohany amin'ny fifanintsanana ho an'ny Coupe du Monde 2024 fa efatra ao anatin'ny avondrina isika hatreto. Atolotra ny filan-kevitra minisitra amin'ny ity volana septambra ity ny drafim-panarenana ho an'ny orinasa Air Madagasikara. Ivoaka amin'ny fomba ofisialy aorianan'izay ny votoatiny isa 3 amin'ny ankapobeny ny andrafitra izany. Mahery ny 900 isa-taona ny olona marary vokatry ny akora simika antsoina hoe plomb eto amintsika ka ny zaza no maro anisa amin'izany. Ity akora ity izay hita ao amin'ireo fitaovana fanaovana trano maro samihafa. Entina manarina ny voka-dratsy nateraky ny Covid-19 ampiasa averiasa mpikambana ao anivon'ny KNAPS miisa 4,000 no azo fanampiana arabola. Misy ny fipetratakina amin'ny fahazahoana izany. Maresaka iraisam-pirenena mahery ny 570 hatreto ireo namonoana vokatra ny tojo-drano tampoka any amin'ny faritra avaratra États-Unis tao aorian'ny fandalovan'ny ouragan Ida. Voakasiky ny fahasimbana betsaka ny tanàna New York. Ny andinindreo vetrany. Manatra ny araba tompoko lasy tompoko vavy tonga zo ndray tao anatin'ny vaovao amin'ny Kolo TV ka manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika izany amin'ity zoma alina ity dia niondrika tamin'ny sarainy ohatra nanoloana ny Benin mba reny Madagasikara ho maly tetsy Mahamasina nandritra ny andro voalohany amin'ny fifanintsanana ho amin'ny Coupe du Monde 2024 fa efatra ao anatin'ny vondrona isika hatreto. Andry Flora. Any amin'ny laharana farany ao anatin'ny vondrona G no misy any Madagasikara hatreto ao anatin'ny fifanintsanana ho any amin'ny Coupe du Monde 2024. Io no fantatra taoriana ny naresen'ny Benin isika malagasy ny andro ny omaly tetsy amin'ny kianjany Barea tamin'ny isa 2 nangidiny rora tetsy Mahamasina nanoloana iny vokatra azo iny. Voalohany nilalovanà teo amin'ny kianjany vaovao fa resena sahady ny vokatra azo. Nanindrikely ny malagasy teo amin'ny fanombon'ny lalao saingy tsy naharitra izany. Anony tandrevaky ny vodilaran'ny Barea nahazo corner ny Beninois teo amin'ny minitra 120. Haindry zareo mpifanandrina ny nampiasa ny alavany ka teo no nampidirany baolina tokana nentiny ny badana ny fandresena karaino otra no isa teo. Tety ankilany niezaka nanafika ny malagasy kanefa tsy nahita irika mihitsy ka io isa 2 io no nentiny rotonta ny ala sasatra. Nanomboka tany amin'ny fizaram-potoana faharoa totoafo ny fanafiana nataony Barea. Tsy natambokany izany fa mailo ihany koa ny mpifanandrina. Maromaro ny baolina tokony ho maty ho an'ny ekipa malagasy, ny janona ho olana ny famaranana, ny fanomboam-baolina ary ny saraka tamin'ny isa 2 ny lalao lavo teo amin'ny tokotany ny Barea. Raha ny fijerin'ireo mpanazatra teboka maro no mila arenina ho an'ny Barea izay tsy nahazo fandresena mihitsy tamin'ireo lalao rehetra nataony tatoato izay. Lesika govana tamin'ny mala fijeriko azy fo Barea le Beninois zany le attaquetsika tao amin'ny premier rideau tsy tonga tany aloha mihitsy le baolina impiry maninona le tsy tonga satria mety tsy nandeha ny collectif zay ny teneniko foana rehefa tsy mandeha ny collectif de le foana individuel impiry navita ny dépasser ireo 10 000 efa ny dépasser ny attaquant antsika ve nandeha ve ny croisement par derrière nandeha ve ny 2 inona zavatra nandeha tsy tonga tamy mihitsy le baolina de mety teny hoe fo ve le fotoana de zay foana teneniko hoe na fo le fotoana na tsy fo le fotoana lisany grand joueur
mandray rôle isany mandray dorary isany manjary zay to Madagasikara fotsiny marary nefa nijerena teo ambony terrain tsy nisy anankiray teo ambony terrain na l'autre ny gasy teto itito zao zany nahita hoe tsy tokony lalao maly fa tsy haiko hoe zay moa fijery ny mpanazatra samy manana fijery ny kritika mandeha zataitra lisany raha ohatra ka hoe tonga ny kritika ao fotoana ny kritika zao dia mbola tsisy ny fotoana tsy tara mihitsy zany tsika aloha reto mbola manana fotoana namboarana tsika anao amin'ny Tanzanie zany hoe ny tena marina tamin'ny deuxième mi-temps ny tonga tany aloha ny baolina ny fidiran'ny Carlos ny anisany sy le numéro 12 iny anisany nampiovan'le baolina. Sarotra ny lalana ho an'ny Barea ao anatin'ny fifanitsanana ity raha toa ka isika no mitana ny rambony ao anatin'ny vondrona J misy atsika taorina ny Adsala Reno Ray teo amin'ny Tanzania sy RD Congo Mali. Hiatrika ny Tanzania indray isika ny fafito ny volana septambra ho avy izao any ivelany. Tokony efa hiomana amin'ny kanina manaraka isika dia n'izao fa sarotra ny atafavoaka atsika amin'ity indray mitoraka ity. Fa raha fijeriko an'le baly zao le bandomaly zao tsy zavatra niova dia raha ohatra ka tonga le fotoana ohatra amin'ny 2025 ohatra dia alohan'izay ny mandeha ny fifanitsana anaovana kanina izy ary no tezaintsika io ny dikan'izany mila manana tanketsika dia jerena araka Madagasikara le tanketsa le terrain telo amin'ny telopolo izay nataony fitondrana izay mbola isorana azy eto no hitaizan'ireny bandikely reny rehefa voataiza ireny bandikely reny dia kolokoloiny dia asina Barea ohatra U15, U18, U20 sy ny tsy fantako tsony rehefa tonga izany fotoana izany dia voakolokolo ireo bandy ireo no hitaizany fa tsy hoe rehefa tsy mety ny baolina nataon'ry namana gauche droite ery na nizaniza dia ireo ihany no tsy maintsy ho ampidiny eo dia ny dikan'izany ireo afaka telo taona sy efa taona ireo tsy eo intsony mety amin'ity taona ity ny sasany eo dia amin'ny herintaona zavatra fandrainy eo dia ireo mikolokoloina dia maka teknisianina gasy hikolokolo an'ireo raha tsy maintsy mila vazaha moa tsika dia azo eritseretana koa zany fa za mahita hoe ny teknisianina gasy mahay tena mahay fa tsy metsika fahalalahany ny teknisianina gasy eto Madagasikara hivoatra. Taorina ny lalao nanamafy ny mpanazatra Eric Rabesandratana fa sarotra ny niatrena ny fizara-potoana voalohany. Maro ny lesika hoetrany izy noho ny tsy fampiny tanjaka ireo mpilalao sasatsasany na eo aza izany nilaza ny anarina ny lesika ity mpanazatra ity amin'ny lalao manaraka. Ho an'ny Abel Anise kosa tsara ny fiarana tao anatin'ny fizara-potoana faharoa. Namafisiny ihany koa fa tsy ampy ny fotoana niarana tamin'ny mpanazatra vaovao raha toa ka tsy mbola araky ny mpilalao ny paikady omeny. Raha ny fantatra ihany koa mbola iandry ny fitokanana ny kianja ireo mpilalao ny Barea izay efa tokony hiainga any Tanzania hifantoka bebe koa amin'io lalao amin'ny talata io. Ny tsy fampiny fifantohana tahaka izao izay mety hiteraka voka-dratsy ihany koa amin'ny lalao. Ratsy dia ratsy araka izany ny toerana misy any Madagasikara amin'ity fifantsanana ity. Tsy ampy ny fiomanana sy ny fanazarantena ho an'ireo mpilalao Baren'i Madagasikara raha ny faneho-kevitry ny olom-pirenena taorianan'ireny lalao omaly ireny. Nisy azony raisina kosa ny fizara-potoana faharoa raha ny fanazavana hatrany Abraham Randriamanana. Lesika ho an'ny ekipany Baren'i Madagasikara ny tsy fampiny fanazarantena ihany koa ny tsy fampiny fiaona teo amin'ireo mpilalao raha ny faneho-kevitry ny olom-pirenena taorina ny lalao ny onan'ny Baren'i Madagasikara sy ny écureuil ny Benin tao anatin'ny fanitsanana ho tompon-daka ny baolina kitra 2024 teto sy Mahamasina omaly. Niady zala, niady fa tsy nambinitsika zany tao anatin'ny famonoana baolina. Nisy lesoka kely fa tsy dia hoe lesoka be. Défense nanao fa teo amin'ny resaka tic-tac zany tsika tsy ampy. Matoa zany reny natsona mpilalao mahay daholo reny. Zala koa moa zany fotoana fohy ny rany dia mety hoe tany nisy efehany kely tany amin'izay koa le izy. Amin'ny resaka teteklitra moa zany anazy samirery reny tsy hitatsitra zay azo lazaina aminy. Reny ny ekipa 11 raika amin'ny folo voalohany najorony hitany fa tena hoe mety fa raha ny fijeriko aloha zany le deuxième mi-temps tena tsara ny ekipa 11 titulaire atsika. Na eo aza izany nisongadina nandritra ny fizara-potoana faharoa ny fahaiza-manao ny ekipa pirenena raha ny fanazavana hatrany. Première mi-temps le milalao ambany loatra tsisy ataka mihitsy fa tamin'ny deuxième izy mba hoe nisy fivoarana zany. Eo ihany fa manarina amin'ny Tanzania. Fizara-potoana voalohany tsika manao tandrevaka be
variana manodina aty ambany fotsiny tsika lasa manao passe latéral foana tsika zany tsy mampiditra ampovoany izy efa mamaky atsika manao passe latéral foana tsy mamova tsy nanova stratégie mihitsy tsika première mi-temps tandrevaka be ny défense vokilalao aloha ny tokony nampanaovina zany resaka mpanazatra zany tsy dia mbola hitsarana anazy reny zany satria premier match reny ho hita eo match manaraka ny deuxième mi-temps moa zany tena hita fa niova be ny tsara be ny lalaotsika zay le sport ny chance ry zareo Benin tamin'ny corner iny fa na dia zany na tsy zany mbola manome toky fahitako azy mbola misy tokony any tsika match retour mbola resitsika tsy hivina ny asabotsy ho avy izao no hiazo ny Tanzania ny ekipa ny Barian Madagasikara aoriana ny fanokanana ny kianja vaovao etsy Mamasina hiatrika ny lalao iona ny ekipa pirenena Tanzania ny fafito ny volana septambra ho avy izao anatin'ny fantsanana ny tompon-daka ny baolina kitra 2020. ho tanterahana ara-pitsy kosa miaraka amin'ny filoam-pirenena sy ireo mpilalao an'ny bare ny fitokanana amin'ny fomba ofisialy ny kianjan'ny bare Mamasina isy ihany koa ny fety sy afomanga ary nalao isan-karazany amin'izany Gaëtan Andriatsilava. Isokatra manomboka amin'ny folora maraina ny vavahady eny amin'ny kianjan'ny bare Mamasina Rampitso mandritra ny fitokanana amin'ny fomba ofisialy izay iarahana amin'ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara sy ny vahoaka malagasy. Mitohy Rampitso maraina ny fizarana tapakila ho an'ireo maniry anatrika izany. Mbola ampahafantarina antsika rehetra ihany koa fa ny billet izay efa nizaraina tamin'ny 2020 sy 2020 ny volana septambra dia mbola afaka hidirantsika foana ihany koa zany raha manana ny tapakila iny ianao. Ho an'ireo izay efa nanana ny tapakila ihany koa nefa nijery bare amaly dia tsara koa zany mampahafantatra antsika fa mbola afaka mitsofoka ihany tsika ary mbola isy ny fizarana tapakila vaovao Rampitso maraina amin'ny hetsika izay ataontsika. Ampahafantarina ny vahoaka malagasy anatrika zany fa manomboka amin'ny folora nisokatra amin'ny vavahady. Misy karazana fidirana efatra eo dia arakaraky ny tapakila efa nanantsika misy ny couleur sy ny soratra ny anarana vavahady idirana makato anatin'ny kianja. Afana ny fety iarahana amin'ireo mpanakanto marobe na saina manokana anafana ny lanonana. Izy ihany koa mandritra izany ny lalao izay zarana loka ho an'izay rehetra manatrika ka mandray anjara. Isan'izany ny finday, moto, fandoavana ny fakturany jirama sy ny maro hafa. Ankoatra ireo, efa misy sakafo amin'ny vidiny mirary ny antoerana ary afaka mitondra ny tsirairay avy. Hoentitra nefa ny fisavana ho an'ireo mitondra zava-maranitra sy izay rehetra mety anointoina ny filaminana sy ny fiaraha-mifaly. Efa misy fandaminana mipetraka momba an'izay na izany zany zay eo amin'ny fandaminana ny sécurité dia miexige foana hoe manana ticket ny olona rehetra izay miditra dia mbola manamafy ihany koa fa ny zavatra maranitra dia tsy hoentina fa mijanona eo am-bavahady karaha azo ajanona any an-trano avitrany dia ajanona any an-trano. Zay zany any mikasika an'izay sécurité izay. Entanina antsika mba ho tonga ara-potoana mba hialana amin'ny fahatarana dia rehefa avy eo lasa feno any amin'ny vavahady any. Mariana fa ny sécurité manodidina dia mipetraka mitovy amin'ny tamin'ny nanaovantsika tamin'ny fetim-pirenena ihany koa. Tahaka ny fiatrehanan'ny lalao omaly, hiasa avokoa ireo taxi be. Ny coopérative rehetra ohatra ny hetsika izay nataontsika tamin'ny lalao bare omaly dia hiasa avokoa amin'ny hariva ny bus rehetra fa ny fiantsonana mety hiova fotsiny fa ny lalan'izy ireo sy ny bus rehetra dia hiasa daholo ahafahantsika rehetra mody tsirairay avy. Ankoatra ny fitokanana amin'ny fomba ofisialy ataon'ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara sy ny ekipan'ny Barea, isy ny fety amandanonana iarahana amin'ireo mpanakanto araky ny efa voalaza, isy ihany koa ny afomanga. Makasika ny kianjan'ny bare izay hatrany dia androany nisy ny fahatapahana ny fizarana tapakila fidirana amin'ny fitokanana ny kianjan'ny bare Rampitso tamin'ny 2 ora tolakandro kosa vao nisy fizarana indray ary mbola maro ireo tonga ny lahatra tamin'izany nialarana efa. Tamin'ny 2 ora atoandro teo vao nisy fizarana tapakila fidirana hanatrehana ny fitokanana amin'ny fomba ofisialy ny kianjan'ny bare Rampitso. Raha toka efa nanomboka tamin'ny 4 ora maraina ireo olona no tonga ny lahatra teny an-toerana. Ao ireo avy any amin'ny faritra hafa tonga ilahatra. Raha toka olona maro no mbola tonga ny lahatra ny tapakila androany. Ny atongavana aty androany zany zao milahatra lehibe nijerena an'ilay fety Rampitso. Tena mahasarika anahy manokana zany aloha dia ny hafaliana hoe tsy misy zavatra lehibe ohatran'ny teto Madagasikara ny fofontany Mamasina ihany koa sy ny tantarany mihitsy. Dia indrindra moa hoe mba miala voly amin'ny sady fiafarany vakansa moa fety anankiray lehibe eo antsika malagasy koa io Rampitso io zany. Avany Ambohitrimanjaka zany afa tamin'ny valivalo teo ny tonga teo. Fanitsinina fa
eo amin'ny resaka fitokanan'ilay terrain vao mazava dia mba mila fanotrona zany. Ny santy manokana moa fa mba hoe hifanotrona amin'ilay fitokanana an'ilay kianja fotsiny amin'ny hoe fahavitansy mba hoe tejera zava-baovao zay satria zay mbola tsy tafiditra atao mihitsy. Azo zay manevana amin'ny province tsy mahazo lisodina tany baolina maro dia lasa nividy amin'ny billet lafo be. Dia androany ndray zay mbola tsy ary manana didy na dia any lavitra ary mbola monjy ny fitokanana eto dia mbola mijanona eto ihany zay miaritra n'izay fizarana ny billet ka araka ny zava-misy eto zao dia hoe amin'ny ndray vao mamoaka an'ilay tapakely dia miandry. Nahitana mpitandro ny filaminana maro ihany koa teny an-toerana androany. Tsy nanakana ny olona ilahatra ny tapakila ny faharesen'ny ekipa pirenena Barea-ny Madagasikara omaly manoloana ny lalao ny fanendrinany tamin'ny Benin. Rajaivina maimampona ny fakana ny tapakila ho fitokanana ny kianja ny Barea Rapido. Ajantsika makasika ny Barea-ny Madagasikara fa iresaka makasika ny Air Madagasikara kosa indray isika dia atolotry ny filan-kevitry minisitra amin'ity volana septambra ity ny drafim-panarenana orinasa Air Madagasikara ivoaka amin'ny fomba ofisialy aorianan'izay ny votoatiny misa telo amin'ny ankapobeny no andrafitra izany Michel Arnard. Iompana betsaka amin'ny fanorenana ifotin'ny orinasa ny votoatin'ny plan de relance ny orinasa Air Madagasikara miisa telo amin'ny ankapobeny ireo teboka lehibe ivotra amin'izany drafim-panarenana izay ho atolotra ny filan-kevitry ny minisitra amin'ity volana septambra ity. Fanontaniana izy io ho antsika rehetra angamba raha resaka logistika lazaika. Logistika zany hoe mitondra olona na mitondra entana ara-potoana zay ny logistika. Fauna, c'est une logistique. C'est être à temps tout le temps. Car aujourd'hui, tu as vite en zay, tsy misy fomba dimy na enina na fomba fanaovana zay. Ray na roa ihany. C'est notre excellence opérationnelle. Car on a l'excellence opérationnelle, zavatra telo mipetraka ao. C'est la manière de gérer l'avion. Na hoe fomba fitatanana an'le avion, c'est ray. Dia fomba fitatanana an'le orinasa, c'est roa. Dia ny teknôlôjia ampiasaina ao anatiny sy ny reporting atao ao anatiny. Ka reo zavatra telo reo zany zay no ao anatin'ny plan de relance. Ao anatin'ny plan de relance io marina avokoa fa tsy maintsy misy investissement. Misy momban'ny gestion ny dette Air Madagasikara taloha. Fa ny tena tanjony dia hoe rehefa ratrizay dia Air Madagasikara tsy tokony ho very vola intsony satria isaky ny very vola ny Air Madagasikara dia ireo itsika zany ny contribuable na ireo mpandoha etra lasa mandoha an'ilay izy fa ny tanjona dia hoe ratrizay amin'ny tanjona dia hoe ratrizay dia tsy tokony very vola intsony fa lasa hoe actif de l'État zany hoe tokony mandoha dividende ny ho an'ny fanjakana fa tsy tokony fanjakana foana mandoha vola ho aminy. Zay ny ao anatin'ny plan de relance. Ho fantatra mandritra izany ihany koa ny mikasika ny fanendrena ny tale jeneraly vaovao ny Air Madagasikara sy ny idirana na tsy amin'ny fitadiavana mpiara-miombona antoka vaovao. Io zay le hoe fomba fijery tsy hoe misy partenaire na tsisy partenaire ny tena hoe mahatonga ny hoe tafita na tsy tafita fa le hoe ahoana natongavana an'le excellence opérationnelle. Ka io excellence opérationnelle mila vola, mila fahaizana, mila technique, mila moyen ary koa mila le hoe fandrindrana an'le orinasa zany la optimisation organisationnelle reo no tena hoe mila mipetraka ary mipetraka tsara. Ka na iza le partenaire raha tsy mipetraka io dia tsy ho vita mihitsy ny excellence opérationnelle. Ary io zavatra hitantsika tamin'ny partenariat tamin'ny Air Austral na dia nisy ary an'le partenariat austral fa tsy tao le excellence opérationnelle dia vola very tao dia tena betsaka avokoa. Raha ny antotanisa noho ny fiarahana miombona antoka tamin'ny Air Austral fa tsy antoka 30 tapitrisa dolara no azo ny Air Madagasikara nandritry ny herintaona voalohany ny arahana ny asa, 70 tapitrisa dolara ny taona faharoa ary talohan'ny fiparihan'ny valinaretina Covid-19 efa nahatratra 70 tapitrisa dolara ny faty antoky Air Madagasikara. Tontolon'ny fampianarana sy ny fiofanana kosa indray dia ao anatin'ny fiofanana arahan'ireo mpianatra ho manamboninahitra ho anivon'ny folo malagasy
takina ny fiofanana eny amin'ny université ka nitsongaina tamin'izany université Antananarivo Fianaratsoa ary ny any Mahajanga ny alarana efso. Ampitombona ny traika efa ananana ireo mpianatra ao manamboninaitra amin'ny manaraka fiofanana eny amin'ny akademia miaramila fa tsy mionona amin'ny fiofanana ara-miaramila any an-toerana intsony. Manomboka izao, tsy maintsy manana spesialite avokoa ireo manamboninaitra mivoaka eny amin'ny akademia. Tafiditra ao anatin'ny fiofanana aran'ireo mpianatra ao manamboninaitra ny fiofanana eny amin'ny université. Ka sabapampianarana maro no azo isafidianana, ao ny resaka fitsaboana, ny fambolena, ny lafiny ara-informatika sy ny maro hafa ihany koa. Dia izany natao dia ahafahan'ireo mpianatra ao manamboninaitra na koa ireo mpianatra navita ny fianarana baccalauréat tany amin'ny sekoly miaramila pirenena mba andrato fianarana avy hatrany amin'ireny toerana samihafa reny. Anisan'izany ireo université samihafa eto Antananarivo, Mahajanga, Fianaratsoa izay nametanana ny fiarovam-pirenena mba ahafahan'ireo tanorantsika manatontosa an'izany fampianarana fandrotoana izany fianarana ambony izany. Ny anton'izany dia hanatsaratsika ny kalitaon'olombelona mba hananantsika tanora malagasy manam-pahaizana izay afaka hanolo an'ireo zokony any aoriana any. 80 isanjaton'ireo olona manana andraikitra ambony eto amin'ny firenena no isan'ny nandrato fiofanana tamin'ireo université mpanjakana ka hanatsara hatrany ny kalitaom-pampianarana ireo tompon'andraikitra raha ny fanazavana. Tsy ambany zavatra noho izany ireo université mpanjakana ireo ary afaka mifampitaha sy mirehareha manoloana an'ireo université hafa any ivelany. Ny vokatra moa dia iarahantsika nahita hatramin'izay ireo olombelona mifanina ary misokatra aty amin'ny sehatry ny foloalida ihany koa izany amin'izao fotoana satria tsy ny any amin'ny sehatry ny siviliany no afaka mandray anjara biriky sy mampirindra na mampiroborobo n'izany sehatry ny toe-karena sy mitondra avo ny fampandrosoana ny firenena zany fa manana anjara biriky lehibe ihany koa ireo foloalida amin'izany rehetrarehetra zany. Androany hinoana tao teny amin'ny ministera ny fiarovam-pirenena ny fanaovan-tsony ny fifanaraham-piaramiasa rehetra mahakasika izany atao amin'ireo tompon'andraikitra maro toy ny ministera ny fiarovam-pirenena, ny ministera ny fampianarana ambony sy ireo talen'ny université voakasika izao fifanarahana izao. Ankilany, nahazo taratasy fankasitrahana ihany koa ireo tanora malagasy miisa 4 mendrika indrindra tao amin'ny sekolim-pirenena manofana miaramila noho ny nazahoan'ireo vatsim-pianarana any Maroc ka ny iray amin'izy ireo no tafiditra ao amin'ny Académie Royale Militaire ao Maroc. Tontolon'ny fampianarana izay hatrany dia niakatra 70 isanjato ny tapa-hafana ho an'ny fanadinana baccalauréat ho amin'ny fahatan'ny Fianaratsoa tamin'ity taona ity raha toka 70 faingo 20 isanjato izany tamin'ny taona lasa. Ny sokady senina ahitana tapa-hafana ambony indrindra tamin'izany Abraham Randriamanana. Nivoaka omaly nivoaka mpanadinana baccalauréat raika amin'ny 24 an'ny faritan'ny Fianaratsoa raha ny fanambarana avy amin'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa. 70 isanjato ny tapa-hafana tamin'ity taona ity ho an'ireo mpiadina raha toka 4,5 isanjato izany ho an'ny taona 2024 izay manome ny elanelanisa 5,5 isanjato. Araka izany, mpiadina miisa 7,720 sy iray alina tamin'ireo 7,773 alina ny atrika ny fanadinana no nahazo ny diplôma baccalauréat ho an'ny faritany ny Fianaratsoa. 707 sy iray alina amin'izany no avy amin'ny sokajy ankapobeny, raha toka 7,7 ny sokajy teknika ary 7,30 ny sokajy teknôlôjia. Ho an'ny sokajy ankapobeny, ny sokajy senina ahitana ny tapa-hafana ambony indrindra izay nahatratra 7,20 isanjato. Ho an'ny fandaharam-pianarana vaovao, ny sokajy esany nahitana ny tapa-hafana ambony izay mahatratra 7,50 isanjato. 7,50 isanjato izany ho an'ny sokajy L ary 7,20 isanjato izany ho an'ny sokajy OSE. Tsy ahivina, ny faritan'ny Fianaratsoa sy ny faritan'ny Tomasy natreto no efa namoaka ny valim-panadinana baccalauréat 2024. Lafim-baovao hafa kosa indray dia mahery ny 100 isa-taona ny olona marary vokatry ny akora simika antsoina hoe plan eto amintsika ka ny zaza ny maro anisa amin'izany ity akora ity izay hita amin'ireo fitaovana fanaovana trano maro samihafa io na saina.
Ny taona 2024 ny tokony ho foana ny fampiasana plan amin'ny loko na aloha izany na aloila araka ny tapaka nandritra ny fivoriana iraisam-pirenena momba ny akora simika ny taona 2024. Hatramin'izao anefa mbola mampiasa izany hatrany ireo orinasa madinika sy salatsala ny mpamokatra ireny loko ireny eto amintsika na eo aza ny vokatra tsy maro aterany ho an'ny olombelona sy ny tontolo iainana. Misy ny atotanisa izay metraika amin'ny fahasalaman'ny olombelona indrindra ny zaza ny vehivavy bevoka dia mahatratra eo amin'ny 1620 par an indrindra zany ny fiatraikan'ny fampiasana plan eto Madagasikara zany. Ireo dia miseho amin'ny alalan'ny diminution cognitive ny zazakely, misy ihany koa ny maladie cardiopathie izay ataoko hoe tena ratsy ho antsika olombelona ny fiatraikan'izany plan zany. Iarahantsika mahita fa ampiasaintsika rehetra ny ataoko hoe ny loko raha ndresahana dia ampiasaintsika rehetra na any amin'ny trano zany na any amin'ny tao zavatra rehetra izay ampiasaintsika rehetrarehetra eny. Lavitra niezaka ho an'i Madagasikara amin'ny fanafanana na fampianana ity akora simika ity. Fitaovana maro no mbola ampiasana izany ary ambony ny ta. Voakasika be dia be ao anatiny aloha zany le resaka hoe loko. Fatatsika fa misy ny atao hoe peinture à l'eau zany, fatatsika koa fa misy zany hoe peinture à l'huile zany. Dia ao zany ny tenenao teo hoe loko aloha voalohany indrindra. Ao koa ireo ataontsika hoe vernis zany na atao amin'ny hazo reny zany na fanaka. Ao koa ireo kilalao, mety misy an'ireo hoe tsy manaraka ny fenitra reny le izy kilalao an-jaza zany milokoloko reny dia fa anisany ihany koa. Dia mety ahitana an'izay koa anisany tonga zany dia hoe ny tetezam-biby reny ohatra zany zao aloha dia tena fa hoe plante tanteraka ny ao anatiny. Hitantsika tsara fa raha loko reny zany sanatriny hoe lasa ny anaty rano, lasa ny anaty loharano reny nefa avy eo miditra aty anatin'ny vatantsika. Reny koa ny iainantsika raha loko zany mety hoe be plan ny trano iainantsika. Androany nisy ny atrikasa ampiarana sy anafoanana tanteraka ny fampiasana plan amin'ireo loko izay ny tanterana dia ny Antaninarenina. Niarahana tamin'ireo teknisianina eo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy, ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka sy ny maro hafa. Andalana ihany koa ny famolavolana ny fenitra iarahana amin'ny BNM na ny Bureau des Normes de Madagascar ankehitriny amin'ny kalitaon'ny loko ampiasaina eto amintsika. Tahaka mahazatra anaraka dokavatra isika mialohan'ny idirantsika amin'ny tapany faharoa ny vaovao izay ahitantsika moa ny fidirana mivantana tahaka ny mahazatra rehefa avy eo ary. First Plus, l'offre all-in-one pour vous un abonnement, appel, data et SMS vers tous les opérateurs et à l'international. À partir de 20 000 arrières TTC seulement. Abonnez-vous en Telma Shop. Entre nos fous rires et nos moments de complicité, nous trouvons toujours le moyen de s'amuser. Pour que chaque plat préparé soit spécial, nous avons choisi des spaghettis de qualité supérieure, faits à base de semoule de blé naturel, sans oublier sa délicieuse sauce tomate facile à préparer. Avec les spaghettis et la sauce tomate spéciale, chaque plat est unique. Vous aussi, découvrez la saveur incontournable des spaghettis et de la sauce tomate spéciale. Disponible dans vos points de vente habituels. Réussis ta rentrée avec Bic. Retrouve dans tes magasins habituels les crayons de couleur et les feutres Bic Kids, les ardoises et marqueurs Velleda, les correcteurs Tipex, les crayons Écolution et les stylos Bic Cristal. Vive la rentrée avec Bic! Araka nefa nambara teo moa dia misy ny fidirana mivantana ato anatin'ny sampana fampalalam-baovao amin'ny ity alina ity ka rehefa vonona sary dia toka dia ho alatsantsika avy hatrany izany. Aty Mahamasina tokoa no misy anay amin'izao fotoana izao.
ihany lalaina Davida mampita mivantana satria raha pitso no fitokanana amin'ny fomba ofisialy ny kianjan'ny Barea iarahana amin'ny filohan'ny Repoblika, iarahana ihany koa amin'ny ekipa pirenena ny Barean'ny Madagasikara, fitokanana amin'ny fomba ofisialy izay iarahana amin'ny vahoaka malagasy rehetra. Hitantsika moa fa efa nisy ny fizarana tapakila hatramin'izay ary mbola nisy koa tamin'ity androany ity nisy ihany koa mbola isy ny rapitso maraina amin'izay fizarana tapakila ahafahana manatrika ny fitokanana ity kianjan'ny Barea ito Mahamasina ity. Raha ny hita aloha amin'izao fotoana izao efa ao anatin'ny fanomanana tanteraka ihany koa ny olona amin'ny resaka sono, ny artiste moa zany efa nifandimby ihany koa teo nanao an'izay hoe répétition, nanao ny balance tanteraka hoe le tompona ndraiky rehetra. Hitantsika amin'izao fa efa mipetrapetraka daholo ny estrady, efa miandry fotsiny ny mpijery, miandry fotsiny ihany koa ny vahoaka malagasy ao anatin'izay fitokanana amin'ny fomba ofisialy ny kianjan'ny Barea izay ao an'ny rapitso ny lanonana araky ny fomba fiteny araky ny teneniko teo fitokanana amin'ny fomba ofisialy ho avy eo ny filohan'ny Repoblika. Misy ihany koa ny fampisehoana izay iarahana amin'ny mpanakanto marobe ho an'ny andron'ny rapitso dia isy ny karazana lalao izay azahoana loka ho an'ny vahoaka malagasy izay tonga eto amin'ny kianjan'ny Barea moa zany ka mandray anjara amin'izay lalao rampitso izay. Eto indrindra moa zany zao ny zokovonjy antanitsika izy hoe satria ny izy dia misy maromaro ny artistany mandray anjara hampifaly ny vahoaka ho an'ny rampitso. Tombony lehibe ho an'ny zareo izay manahoana ny fiomanana ny fahavononana amin'izay hoe fampifaliana ny vahoaka malagasy rampitso izay. Ya, hitantsika izy ato anatin'ny fanomanana tanteraka ny mpikarakara ato amin'ny kianja Barea. Mbola fanomezana ny soa sy ny meva ny vahoaka malagasy ataon'ny filoham-pirenena foana zany. Ny artista izay anisan'ny tiam-bahoaka, tian'olona avy amin'ny faritra maro mihitsy ny tonga eto. Ary ny sono moa hitantsika eto sono andinoma, izy hitantsika eo anisan'ny rehetra dia rehetra koa. Zay moa itenenako eto ny fanomanana dia tena enjana amin'ny fanomezana ny fahafampo ny malagasy eto amin'ny tany sy ny firenena. Zay mahatonga ana miteny eto hoe efa vonona daholo ny mpanakanto, vonona koa ny mpikarakara ary ny fahatongavan'olona koa moa efa azo antoka tsara dia matoky za fa ahita zavatra tsara tsika vahoaka malagasy rapitso ary mbola mamerina fisaorana ny filoham-pirenena izay tsy mitsatra manome zavatra tsara ho an'ny vahoaka malagasy. Raha raotiko eto misaotranao mandremato filohan'ny Rajoelina navitan'izao zavatra zao fa raha izy zavatra hitako ato tena tsy mena mitany velany. Za moa anisan'ny mpandeha ary mpanatrika matetika ny fampisehoana na ny inauguration ohatran'izao finaritra izy ato ary hita fa na dia mbola tsy endriky tonga amin'ny jour J efa ara-dalàna ny fiomanana. Anisan'ny hoe tombony lehibe ho an'ny mpanakanto, tombony malagasy ho avy eto ihany koa indrindrandrindra ho an'ny mpanakanto izay miaraka aminao no hiseho sehatra voalohany amin'ity kianja ity raha azontsika lazaina eo masin'ny vahoaka ray manontolo taoriana izay hoe fisian'ny Covid-19 fisian'ny fihiboana izay tombony ihany koa izay mety manahoana. Ny malagasy moa agnisan'ny tia zavakanto. Hitantsika moa ny baolina kitra omaly iny inona ny olona nanatrika ary nanohana ary anisan'ny tombona antsika malagasy ny ady nataon'ny filoham-pirenena tonga antsika hiatrika ny zavatra omaly iny. Ary azadiny koa fa tahorian'ny crise lehibe nandalovantsika ary azo lazaina nandresitsika dia mila hifaly koa ny vahoaka ary mila hijery tsara ny zavatra malina zareo dia izany ny mpanakanto. Ny mpanakanto tonga eto dia misy filan'ny vahoaka maro isan'ny faritra. Tsy fanontanianareo foana fa azadiny fa maro koa ny mponina avy amin'ny faritra tonga eto. Maro koa ny mponina avy amin'ny faritra ahitany eo andirect rapitso. Anisan'ny mahafaly zareo ny mahita ny artista izay mbola tsara hitandreo maso ary izay efa kalaza tiandreo ary mahita ny artista izay manome fahafampo-reo na dia tsy hitandreo vantany ny any amin'ny faritany teneniko zany fa
ahita zavatra tsara tary nivoaka malagasy rapitso. Mazava zay ary ankasitrahana ianao sokovonjy nitondra izay fanazavana izay azadiny ihany koa fa ho an'ny rapitso araka ny teneniko teo ankoatra ny fampisehoana sy ny fitokanana amin'ny fomba ofisialy ny kianja dia misy ihany koa ny afomanga araka ny manga izay ary mbola ianiko an'izany hoe afomanga izany zany sika rapitso mandritra ity fitokanana ny kianja ny Barea. Ity kianja ny Barea ivona dia mazaka olona hatrany amin'ny 200 sy 400 ho any amin'ny ankapobeny ary inarahany eny amin'ny gratin manokana dia any manodididina ny 5,000 sy 4,000 ho any no zaka ny dika izay fa mbola maro ny olona afaka tafiditra ato amin'ny kianja ny Barea araka ny tenenina teo mbola mitohy rapitso ihany koa afaka manatrika izany no zavatra misy avy aty amin'ny Mahamasina makasika ny fikarakarana rehefa vonona daholo araka ny fanazavana teo efa nandalo teto daholo ny artista rehetra anafanany lanonana rapitso efa nanao ny fotoanandro ho an'ny rapitso ahafahan'ny vahoaka malagasy miditra mifety mifaly amin'ny fitokanana amin'ny fomba ofisialy ity kianja ny Barea ity. Izay ny zavatra misy izay ihany koa mamarana mivantana avy aty amin'ny kianja Barea Mahamasina ampitaina amin'ny Anlalaina Davida ny izay no teny amin'ny kianjan'ny Barea Mahamasina tamin'ny ity androany ity dia isaorana moa namana Gaëtan Andriatsilavo sy Andro Natenena nitondra tamintsika ireny fiomanana eny amin'ny kianjan'ny Barea izay ireny. Fa ny anoizantsika ny vaovao kosa indray dia hoarahana aoriana ny fampahalalam-baovao amin'ny fotoana izao ny fandaharana ankitso-po fandaharana izay iresana lafin-javatra maro toy ny makasika ny sosialim-bahoaka ny tsy fananasan'ny tanora ny fampandrosoana isam-paritra ary ny fisondran'ny vidim-piainana ao ary ny sombiny amin'izany. Firenenany ty Madagasikara ray manontolo ty tsy maintsy mametraka olona tokisana izy hiaraka aminy ho maso mijery vava miteny zay ne io hoe ka ny ianao zany rehefa tonga eo dia tokony petraka le fampatokisana ny marina. Misy ny sasany manko dia hoe matahotra ny zakan'ny zavatra tsy mety marina aika matahotra hoe raha mizakany tsy marina ao zany dia mety ataon'olona ohatran'izao tsy zay vao meka mandrora misy lagny fa alohany ny zavatra hita ny fandreseny-daty hoe izao ny zavatra tsy mety any aminay agny ampahafantarina ny mpitondra fanjakana zay ahafahany mijery fa raha ohatra ka hoe zavatra mahita mena anao ary dia raha mitigna anao ary dia zakainao hoe fotsy io dia eo le filoham-pirenena fa voafitaka misy zany ny manodidina azy misy zavatra nisy fezay zany anatram'izay nisy ny fitondram-panjakana zany. Ny cinéma ohatra hoe mitaiza olona jereo zao tsika zao ohatra hoe namboarina zao jardin nalakely misy jardin ry mampefoloha rehefa arianosy vita le zavatra hidina anatina grillage satria maninona ianao manana moyen manana fahefana manao fotodrafitrasa milay fa le vahoaka vonona ve andray an'le izy visionnaire zany hoe olona manana hoe vision fomba fijery lavitra be anatin'le zavatra na ny mpitondra io na ny tompona andraikitra ohatra zao hita miresaka hoe cinéma satria zay ny sehatra misy ana misy dia mivoaka ny film jerenao le film film le izy fa publicité lava be rehefa jerenina. Zay makasika ny fananatanteraka varavarana misokatra ny chambre de commerce d'industrie d'Antananarivo etsika izay tafiditra ao anatin'ny fanohanana sy tantsoroka ireo mpandraraha sy orinasa madinika sy salantsalany. Nambinina Ravelo Arson. No tanterana nandritra ny 2 andro ny varavarana misokatra teto amin'ny chambre de commerce Antaninarenina tafiditra ao anatin'ny fanohanana sy tsoroka ireo mpandraraha sy ny orinasa madinika ary salatsalany noho ny amena ara-pahasalamana maro ireo mpandraraha tsy nandeha araka ny tokony ho izy. Hitantsika ny crise sanitaire iny fa niteraka vokany betsaka teo amin'ny resaka fandrarahana ary rehefa natao ny sondage dia betsaka ny entreprise nanao fangatahana hoe fanampiana amin'ny resaka arabola dia izay indrindra ny anton'izao etsika izao misy mpiara-momba natok aminay reto banque sy structure d'appui financière dia
manana tolotra sahaza ho andreo entreprise ireo na majinika na salatsalana izy a afaka hanampiana ampiroboroboana indray ny asa fandrarana dia izay ny tena anton'izao hetsika izao a tena hoe fanohanana sy ho tantsorika ho andreo mpandrahara mihitsy. Araka ny fantatra maro ireo zavatra tsy nandeha amin'ny laoniny teo amin'ny fandrarahana nandritra ny vanim-potoana ny amena ara-pahasalamana. Ity sehatra iray fanaovana varavarana misokatra ity no ahafahana mamerina sy manona izany araka ny nambara ny tompona andraikitra hatrany. Fomba anankiray zany ty hetsika anankiray a ahafahantsika indray manao izay relance ny activité amin'ny entreprise zay ahafahantsika manohana azy ireo a hivohitra indray a sy ampiroborobo indray ny fandraharany. Amin'ny mahavaravarana misokatra azy io maro ireo tonga nitsidika teto ary isan'izany ireo orinasa sy ireo vaonangana ny orinasa ihany koa ao ireo mpandraharaha isan-karazany. Ny votoatin'ny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagasikara Matin hebdomadaire no entina aminao sy fitinina aminao anatin'ity fanadadinina manaraka ity. Nandidiny izay zetiny Abraham Randriamana. Rajoeliny Macron à l'Elysée, renforcement des liens d'amitié entre la France et Madagascar. Iny lohateny lehibe entin'ny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagasikara Matin hebdo isariana ny mpamaky azy ao amin'ny pejy 4 ho an'ny datin'ny 2 hatramin'ny 9 volana septambra izao. Nivoatra anatin'ity lahatsoratra ity ny akon'ny fihaonana teo amin'ny filoha malagasy sy ny filoha frantsay ny herinandro lasa teo tao amin'ny lapam-panjakana Elysée tany Frantsa izay nizotra tanatin'ny filaminana nateo aza ny fisian'ny teboka mikasika ireo nosy malagasy. Namafisina ny fifandraisana ara-piralahiana teo Madagasikara sy la Frantsa ao anatin'ny fampanajana sy ny fiarovana ny tombotsoa manokana ho an'ny firenena roa tontana nandritra ity fihaonana ity. Samy naneho ny fahavonona ny amin'ny fanohizana ny fijerena vahaolana mikasika ny nosy malagasy ao anatin'ny komision mixta ny filoha malagasy sy ny filoha frantsay nandritra ny lahateny nataon'izy ireo. Etsy ankilany tsy nanaja ny lamina nataon'ny firenena frantsay mahalona ny fametrahan'izy ireo Île Glorieuse aux réserves naturelles françaises izay tsy nandalo teo anivon'ny komision mixta ary niteraka resabe raha ny nambaran'ny Matin hebdo tao aorian'ny fihaonana nanamafy ny fanohanan'ny firenena malagasy ny firenena frantsay amin'ny alalan'ny fanampiana ny mahaola sy ny fahasalamana indrindra manoloana ny fisian'ny valinaretina eo ihany koa ny fanarenana ra-toekarena. Misongadina anatin'ny gazety Matin hebdo ihany koa ny mahakasika ny ampahan-dahatsoratra momba ny fandaharana lalino vokarin'ny sampana fampahalalam-baovao Nicole TV. Tsy fanjarian-tsakafo enimpolo isanjato amin'ny komina ao Androy ny voasokajy ho faritra mena izay no arahinao anatin'ny fandaharana ny alahady ho avy izao amin'ny 7 ariva. Lafy mavao hafa kosa indray dia entina manarina ny voka-dratsy izay nateraka ny Covid-19. Mpiasa tsy anasa mpikambana eo anivon'ny CNAPS miisa 4 ariary no azo fanampiana ara-bola. Misy kosa ny fipetratakina amin'ny fahazahoana izay fanampiana izay fanadina. Mbola mizaka ny vokatry ny fipariany valanaretina Covid-19 ny sehatrasa rehetra eto Madagasikara. Nahitana fiakarany ny tany ireo olona tsy mananasa. Manoloan'izany tsy mananasa mpikambana eo anivon'ny CNAPS miisa 4 ariary no isitraka ny fanampiana ara-bola. Fanampiana ara-bola izay omena maimai-poana. Ny tolotra omena dia lela vola mitaingina 5,7 sy rahetsy ary ny teti-bola natokany CNAPS hahiatrehana ny tolotra ity zany dia eo amin'ny 1,5 fepetra maro no takina amin'ireo izay sitraka izany raha ny fanazavana. Isan'izany ny fanamarinana ny fahadoavana ny latsakemboka ny 3 volana farany ny taona 2020. Ny misitraka ny tontsoa dia mpikambana mpiasa mpikambana atao CNAPS arak'izay dia nanaovana filazankarana izany ary nandoavana latsakemboka ny taona 2020. Jerena tafiditra ao anatin'ny lisitra ireo mahazo tombontsova izany hoe nahafenao fepetra raha sanatry tsy tafiditra izy dia ampahafantarana azy hoe inona ny antony mety tsy nahatafiditra azy. Raha ty ivona tsy voakasika ity fanampiana ara-bola ity ireo voasokajy tao anatin'ny chômage teknika na ihany koa nanao travail à temps partiel. Manana hatramin'ny 1 oktobra 2020 kosa ireo sitraka izany anantona ny CNAPS amin'ny fanamarinana ny taratasy rehetra.
Ndray mbava mahakasika ny antontanisany Covid-19 dia miampy roa ireo voatily fa mitondra ny tsy mikaretina coronavirus eto Madagasikara. Raha ny antontanisa izay navoaka ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka tamin'ity androany ity, 4 ireo sitrana soamantsara tao anatin'ny 420 ora. 7 kosa ireo mbola ao anatin'ny forme grave. Nanoisantsika ny vaovao kosa indray dia amafisina ny fitsiriana ireo fiarakodia manemboka izao ka isan'ny hojerena manokana amin'izany setroka ireo fiara. Hoy ny tompona andraikitra eo anivon'ny foibe fitsarana fiarakodia eny Ivandriona Saina. Nandritra ny fitsiriana tampoka no tanterahany foibe fitsarana fiarakodia, ireo fiara mamoaka setroka be no manana tahambony tamin'ny fanasaziana nomeny. Tao anatin'ny 5 andro raha ny antontanisa voaray tamin'ireo fiara miisa 700 sy 704 notsirina, nahatratra 737 ny fiara nosotoana ny antontan-taratasiny. Amin'ireo miisa 900 ireo fiara manetroka ka nosaziana, fiara-panjakana miisa 520 no tsy nanao fitsirihana ara-teknika, fiara mitondra laharana vahiny miisa 220 ihany koa no tsy nanao réception technique. Ankoatra ireo, nisy ihany koa ny fiara avy hatrany dia nahiditra ambala-pamonjana na fourrière noho tsy fanaovana mihitsy fitsirihana ara-teknika izay mitotaly 750. Manomboka izao amafisina ny fitsirihana fiarakodia ka jerena manokana amin'izany ny setroka hoy ny tompona andraikitra. Ngeza be le ity toerana fitsarana fiarakodia ity raha tsika malala fa miaro ny tontolo iainana tsika amin'izao fotoana izao. Mazava tsara fa io setroka ino moa ilazana io gaz d'échappement io manimba ny tontolo iainana ary be da be ny voka-dratsiny izay dia anisany hiditra mafimafy koa tsika amin'ny fitsarana tomobila amin'izay amehezana ny fiparitahany izay rivotra ratsy izay manimba ny tontolo iainana zay. Andrasana araka izany ny fanamafisana izay fepetra amin'ny fitsarana fiarakodia izay sy ny famongorana ny kolokolo manodidina izany, ampihenana na anafanana ny lozam-pifamoivoizana vokatry ny tsy fanotombanana ara-teknika ny fiara. Ankoatra izay no tanterahana androany famindram-pitantanana teo amin'ny tale général teo aloha sy ny vaonandray ny asany eo anivon'ny direction générale de la sécurité routière. Ivadika maresaka iraisam-pirenena isika. Mahery ny 570 hatreto ireo namony ainy vokatry ny tondradrano tampoka tany amin'ny faritra avaratra États-Unis tao aorianan'ny fandalovan'ny ouragan Ida. Voakasiky ny fahasimana betsaka tamin'izany moa ny tanàna New York. Fanadina. Olona miisa 570 hatramin'ny androany maraina ny fantatra fa namony ainy vokatry ny fisian'ny tondradrano tampoka tany États-Unis tao aorian'ny fandalovan'ny rivodoza Ida. Faritra marina ny toerana ny voakasika ity tondradrano ity toy ny ao amin'ny tanàna New York sy New Jersey. Maro ireo fahasimbana nateraky ny tondradrano, isan'izany ny fahatapahan'ny lalana sy ny fahampitehan'ny trano. Mitoy ny asa famonjena tanterahin'ireo mpamonjy voina sy ireo tsara sitrapohany any toerana. Tampoka ny fisian'ny rotsakorana izay niteraka ny tondradrano ka tsy nahafahan'ny mponina niomana mialora ny fampitam-baovao. Amanarivo ny ankehitriny ireo mponina traboana ny États-Unis. Fepetra noraisin'ny fitondram-panjakana Amerikana ny fametrahana ny état d'urgence. Ankoatra izay, miaramila miisa 9 alina no naparitaka ny tompona andraikitra ny toerana, nanamafy ny asa famonjena amin'ireo faritra nisian'ny tondradrano. Dia iny maresaka iraisam-pirenena manakatona vaovao tamin'ity androany mpiangatrana nanaraka izany soava tsara daholo tompoko. Batterie Large Star. Kalitao iraisam-pirenena amin'ny vidiny tena mirary. Large Star vous a présenté ny vaovao. Décortiqueuse, motoculteur, scia chaîne, groupe électrogène, motopompe, Batimax.
ny kalitao amin'ny vidiny mirary. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.